nisy contrat zany fanaovanay tamin'ny Rafozandrany Erika atao hoe Gilles Affaire io nefa ny zanako io vavy manambady ny Rahalany Daya Erika ny anarany. Io Erika io io ny patron be mpanome vola financement ndry Daya ividianana volamena satria manana patron zany izy mpame financier vola ividianana an'le volamena. De Erika io zany migerer an'le izy ambadika fa izy tsy miseho mihitsy ny vadiny Elvie io. De rehefa nivety tany tamindry Gilo zany zahay maromaro nanao plus de le olona namana amizay zany tsy nahandro satria hoe 5 ans tsy mivoaka titre ny tany 6 milliards namena ny Gilo de misy taratasy mazava de rehefa nitaky amizay zany hoe aleo iverina satria le tompom-bola sasany tsy manaiky intsony satria saika anaovana projet le izy hoe iarahana amin'olona namana hafa zany hoe andao hiasa anaovana activité de tsy navoaka an'zareo mihitsy le titre miaraka ampiasan'ny domaine hôtelière io complice ny zareo tena hoe akaiky be ary miaro an'le Gilo mihitsy io madama io. De rehefa nitaky an'le vola amizay après 4 ans aty de za nivoaka iny amizay vonanaiky zareo no le négociation ka le négociation zany hoe anome 3 milliards zareo avance de le ambiny zany alohan zareo par mois hoe 500 millions par mois zany le 2 milliards ambiny satria total ny vola io 6 milliards 30 millions de le 1 milliard 30 millions zany tsy continue fa 5 milliards ihany donc efa matiny zareo 1 milliard 30 millions de francs zany. De le 3 milliards namenan zareo amizay i José sy mpamifaniso no responsable ny fitakina vola manolona izy io manko la escroc fa nitsoka tany andafy betsaka ny olona nakanaka ny olona io vola de nefa izy miaraka mifanisoa de izy zany no manao ny action rehetrarehetra izy mibaiko izy na miantso ny gendarmerie ary izy na miantso ny miaramila de izy hoe andao anao resaka ohatra hoe perquisition andao anao zao de c'est lui qui commande zany any Fanirso de Fanirso mody mitapy de rehefa azony zareo amizay le 3 milliards namenan José de en avant amizay nalaina le ambiny le vola zany hoe averina ny amponja hony de mody izy ihany nanokatra an'ireo compte fake reo hoe averena resa anke tsy manana fahavalo tsisy olo adversaire raha tsy Daya ary Fanirso tsy miresiko fahavaloko zany satria matoa niaro anazy tany amponja forcena i-dénoncer anazy amin'ny zavatra tsy marina de na de tsy mbola nifandray tamin'ny Fanirso ary tsy mbola nifankahita tamin'ny Fanirso na indray mandeha arany de mahagaga anahy nefany Fanirso nanazavako ny dossier rehetrarehetra ny dénonciation nataoko hatramin'izay mikasika andry Daya surtout ty Stéphane Kamis ty de izy nefa tamin'izay tena hiaditsika hiarotsika an'ireo vahoaka reo satria betsaka latsaka terena amin'ny firenena ampio araisao izy hiaditsika rehefa hitako ny hafahafa amizay izy ka izy ty zany efa niresandry Stéphane sy ry Daya zany efa mifanaraka satria izy tany ivelany tany sahirana be manko izy tany de nanome vola amizay ry Daya sy ry Stéphane mandefa vola aminazy mandoa écolage tsy nirara intsona le resaka mifanarana hoe hanadio hanenjika amin'ny fahamarina sy ny tarina tsy nisy nirara intsony de rehefa lasany zareo amizay zany le ina ty le vola le 3 milliards de le 2 milliards ambiny ho ampina GMC indray hono hoe tsy omena tsony zany le 2 milliards tokony alohan zareo par mois le Rafozany Erika io fa omenany zareo indray de ampina GMC anankiray za moa tsy nanaiky intsony za tsy anaiky an'izany satria efa zay foana ny ainanay ary za tsy mbola nirakete anakarana na iza asefo mijoro zay karana nakako vola ka hoe nalaiko ny volany ty nalohako mpitsara ry asefo mijoro de asefo mijoro koa le mpitsara milaza fa nameko vola fa mbola tsy nisy aloha zany hatreto au contraire ny dénoncer an'ireo foana nataoko hatramin'izay satria za niasa tamin'ny cabinet d'études ny maître Alain de zay nahatonga anahy nijoro hatramin'ny farany fa i DG Mamitina io raha vao tsy mijoro amizay resaka information rehetra nomeko anazy hatramin'izay ataoko angambany hoe mba tsy rariny loatra kosany raha hoe i Mamitina koa no mbola hiaraka amin'ireo olona reo satria raha mifahafantarako Mamitina manko de promotion Mikael fa i Mikael tsy fatako zay lohanany fa fatako aloha de izy marionnette i Daya sy Fanirso fa raha Mamitina za sûr et certaine raha fahafantarako amin'ny Mamitina tsy ho possible ho manipulevandreo raha tsy hoe hiova de tena tsy fantatro hoe efa loza be ngambany any isy eto amin'ny firenena raha i olona io tsy hijoro amin'ny fahamarina amin'ny dénonciation nataoko andry Stéphane Kamisa sy ry Daya sy ireo ekipan'ireo ka le izy zany tena efa hitako hoe trop loatra za naveriny zareo amponja
tsy nampanina rana raha hoe les tentatives de meurtre en Kofaly Daya sy tentative d'assassinat ny Raoldina hoe mamitana azonao anao satria efa taona ny vitanao 2 taona sisa no vitainao tsy nampaninona fa maninona ny amoronana dossier dia i procureur narindra mihitsy no naniraka ny Haingo Paradis avy eo hoe aleonao mitora pour tentative d'assassinat satria maivana be manana preuve be da be raisa mba amin'le resaka hoe évasion sy atteinte à la sûreté de l'État satria zaho ny mpanakorotana zaho ny manana ZNZ maro maka information amiko reo ZNZ reo dia lasa ohatra ny hoe ataon'ny ZNZ ataoko sy ny ZNZ fitaovana zany hanakorontanana ny fitondrana Mikaela za tsy manana olana amin'ny Mikaela raha tena mijoro amin'ny famarinana izy fa kosa manao fanetry be amin'ny firenena fakana vola etsero i Douglas promotion ny Daya natao amin'ny impôt nefa i Douglas io tompoko dia rafozany Douglas dia i PM taloha ty Ravelonarivo Jean dia mba ho rary mive zany tena feno mafia loatra le firenena dia zany ho enjena isanandro za tsy aneka hatramin'ny farany fa ampy zay tamin'ny resaka BDR ny saika anagadranana fa za tsy maneky an'izany kosany hoe allo ifarana amin'izay allo azava inona resaka imbiky raha zany raha bateurany imbiky tsy za mihitsy ny torany imbiky satria efa trop ny zavatra nataony imbiky isaka mihetsika maka vola isaka mihetsika maka vola enao zany opérateur mpivarotra tomobile ny asanao dia enao nefa rehefa avy eo ny bénéficenao ho alaina hatramin'ny fond anao dia davindreo ho alaina ampy zay raha ohatra ka ekipany izy ty imbiky dia aloha ivoaka ny marina fa za matoa ny torany imbiky dia masa arananaky preuve fa za tsy mbola ny rakete olona fa aloha ivoaka ny marina fa resaka vary no nanenjehan zareo any imbiky satria imbiky tsy nanaiky amin'ilay zavatra tiandreo natao resaka 75 kilona volamena tany Afrique du Sud nanenjehan zareo any imbiky dia za nataony zareo fitaovana hoe handeha hanimbana ny imbiky mbola any RGP adina mpanome autorisation zareo mivoaka amin'ny resaka volamena tamin'ny andro ny confinement za tsy anaiky tsony fa aloha efa naovonoiny zareo faty tsy rarako fa alohan'ny ifatesako aloha ivoaka daholo marina amin'ny adalandreo sy ny affaire malotondreo inona zay Daya na BPC tsy ananana mpivarotra telefona ny deparany iny minona ny anafenany ny député lantery amin'ny tranony ery akaiky ny usine le panneau vity eny Ambatofotsy ery inona ny anafenany ny lampo za nga veriny adala raha tsy miteny amin'ny zavatra ataony zareo aloha ivoaka mara fa mbola tsy izy zany fa mbola betsaka ny adalandreo za conseil juridique atao amin'ny districtara zay nahafantarako ny marina rehetrarehetra ary efa nanomboka ny tenany zareo ajanoa ny adalanareo io nanomboka teo zareo ny écarté anazy satria fatandreo tsy ho namandreo velively mihitsy fa mangataka mandehananareo jerevinareo mamitiana hijoro izy sa tsy hijoro fa raha fa tsy hijoro izy dikan'izay ny namany zareo izy zany fa eo ny ahitako ny famarina fa raha fahafantarako ny mamitiana aloha olona mahitsy be iny fa zay ny tiako fantatra hoe hatraiza le fahitsiny rehefa miaraka amin'ny Mikaela satria Mikaela promotion io tsy akitsitsitsy zany tsony fa betsaka loatra mivoaka mijaly betsaka ny olona mahantra no nataon'ireo tsy vanin'ireo fa aloha efa-kahita eo fa fanirosondray dia ho hitany tsara fa ny marina tsy mba maty rehefa kahita zay alefasa amin'izay tianareo andefasana anazy ty voakala ty fa tsy maninona mihitsiny zay aloha fa efa mbola betsaka ny tantara tokony ho hain'ny vahoaka fa za tsy matahotra ny ho faty et je suis prête à assumer ninonino dia aloha ifakahita dia aloha ifanatrika tsara mihitsiny zay ny zavatra misy za na ho vonondreo arany za tsy matahotra ny ho faty fa ny marina tsy mba maty ny olona tsy mafia terena fotsiny ho mafia ho tany saiko tsirairay eo avy ny ekipandry Daya sy teny sy Faniry Soa sy José amin'izay ampy an'zareo tsara angambany hoe mba misy olona masa za na idiny zareo vavana ho vonoiny zareo arany marina tsy mba maty ary efa maro ny preuve napetrapetrako fa zay fotsiny aratra amin'ny dénonciation ny douane rery no nandray andraikitra tamin'ny fampidirana an'ireny amponja Daya zany manina vao tonga teto Madagasikara Faniry Soa sy Daya dia nidiovina nasiana audience spéciale ho andry Daya fotsiny sy ry Stéphane dia manina manao zavatra ohatran'izany manabotribotry firenena sy managegego olo za zany adala amin'izareo satria za zany dénoncendreo dia haindreo ty tsy ho namana mihitsy tsy ho ampidirina anaty clan d'ailleurs je veux pas être dans leur clan koa fa zay fotsiny betsaka ny dénonciation nataoko hatrany amin'ny douane jerevinareo dossier any amin'ny douane any preuve rehetrarehetra fa hatramin'ny trafic nataon'zareo hatramin'ny fraude fiscale nataon'zareo hatramin'ny devise avoakan'zareo sy vola fomba fanaovan'zareo anazy dia fomba fampidiran'zareo blanchiran'zareo an'le vola mihitsy eto Madagasikara ka raha tsy mijoro amin'io kosa aloha PM tsy handray fepetra miaraka amin'ny Faniry Soa io sy ry Daya sy ry José sy ry Stéphane Kamisy indrindraindrindra
de aleo ifankahita eo fa maro ny olona tsy miteny ataondrareo ataondreo fakana vola fa aleo mba isa ijoro amin'ny anaran'ireo olona reo satria ny olona miasa mafy ny fofo de zareo te haka fotsiny comme ça ary maro ny resaka ny teneniko tany amin'ny douane iny hoe tsisy zavatra ny afina na ny ray hatramin'ny anaran'ny SGPA dina iny ny responsable mpamoaka ny autorisation tamin'ny andron'ny confinement tsy afaka mi-circuler ny olona raha tsy misy autorisation avy any présidence 10 millions d'ariary isaky ny olona amin'ny voyage mandeha à Dubaï ataoko angamba mba ampy zay ny fanaovan'ny Ridaya sy ry député Lanto sy ry Siteny fanaovana antso-jay olona rehetrarehetra fa mba ampy zay asevo mivoaka i Lanto raha mahasahy fanafen'ny Daya i Lanto zao nary hitako ny tranony Lanto ka za tsy adalandreo ny lohako fa za tsy raha mbola mikatrambolona zay fa aleo ifankahita tsara fa ny marina aleo fantatr'olona koa ny marina